tsy alalavitra amin'izay ihany sika sakana eo amin'ny famoahana ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola ny tsy fisian'ny fanontsinany fepetra manokana voafaritra ny lalàna mahakasika izay ory zareo avy eo anivon'ny CDE tamin'ity andro androany ity. Ny fanarenana ny firenena dia tokony ataon'ireo filoham-pirenena dimy mirahalahy lahadinika ao anatin'ny fiaonana izay tanterahana ny tapatapaka ity volana ity ho hiatrany ny fanazavan'ireo avy eo anivon'izay CDE izay. Olana ara-pitantanana sy tsy fisian'ny tany-tandalàna no mahatonga ny fanampiana-rabola avy amin'ireo mpamatsy vola tsy mbola mivoaka hatreto. Eny fa na dia teo aza ny fahazon'i Madagasikara ny fankataovan'ny iraisam-pirenena taoriany ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny CDE na ny Club Développement Éthique. Antony mahatonga izany ny fisian'ny fepetra manokana noraisina tao anaty lalàna mifeny sorabola ho amin'ny taona 2012 ao amin'ny 2020 izay manadio ny compte rehetra tamin'ny taona 2012 sy teo alohan'izay. L'article 20 tena tsotra, tena magravy azy dia hoe et admis en recette et en dépenses définitives et considérées comme régulières les opérations des exercices 2011 ohatran'izay koa 2012. Dikan'izay zany tianareo fantatra dia tsy mandalo amin'ny Cour des comptes ary tsy mandalo amin'ny Assemblée nationale na zany ny loi de règlement fa tonga zany dia ny fanjakana io zany tamin'ny 2013 nivoaka préciseko tsara le izy nivoaka io tamin'ny journal numéro 2013-012 2013 bara 012 du 6 décembre 2013 io loi de finance resantsika io ne mahatonga atsika amin'izao fotoana izao mbola tsisy fanampiana tonga fa afenina io dispositif ny article 20 io ao anatin'ny loi de finance zay nanadiovany zalahy tena hoe madio daholo zany ny compte rehetrarehetra sans passer par loi de règlement mamofady zany en terme de finance publique zay le izy ary critère de déblocage au fond en aide budgétaire io zay mahatonga le izy mbola tsisy tonga satria tsy mahatoky fitondrana ankehitriny ny any ivelany ary problème be eo hoan'ny zareo any ivelany satria tsy hitany zareo zay atao izy ta hanampy nefa tsika miompefy amin'ny resaka fitatam-bola zay le izy zay le olana amin'izao fotoana fa tsy hoe voyage atsisy voyage risy ny karazany. Io fepetra manokana io no sakany eo amin'ny famoahana fanampiana-rabola avy amin'ny mpamatsy vola ary tokony asiana fantsiana hoy ny sosokevitra ny CDE. Endrika resehon'ny olana ara-pitantana eto amin'ny firenena ihany koa ny CDE ny fisian'ny kolikoly avolenta izay sankana amin'ny fampandrosoana. Nanohana ny sosokevitry ny fiangonana katolika romanina mikasika ny tokony ampetoana ny fanomezana permis minier mandra-petraky ny politika pirenena mikasika ny arenakipony tany sy ny politique nationale de développement na ny PND ny CDE. Mizotra any amin'ny lalana iverina fa ho tanjona farany amin'ny fanatanterahana fampavana pirenena ny dingana eo amin'ny fanombohana nataon'ny FFKM araky ny hevitry ny CDE tsy mijanona eo amin'izy efatra mirahalahy mpitondra teo aloha sy ny filoham-pirenena ankehitriny ny fampianavana pirenena fa tokony mbola hivelatra amin'ny hery sy haingany fotsiny hoy ny CDE. Sunian'izy dimy mirahalahy niaraka tamin'ny ray aman-dreny mpiangonana filoham-piangonana efatra mirahalahy no natonga ny gadra politika mivoaka taloha amin'ny farany taona. Zay zany zava-dehibe zany hoe efa zava-dehibe io satria nisy koa concerné tamin'ny natonga ny gadra politika fa matoa tamin'ny fo madio samy mamosony tao dia rehefa hoe tanteraka izy efa mandrosany amin'ny dingana dia davina satria tsy maintsy mandala ny aloha miatsona hoe apaisement zay tsika vavaka hiditra ary amin'ny réconciliation fa tsy tafavoaka io raha vao tsy mandala aloha amin'ny apaisement les réconciliation anisy mesure d'apaisement ny filoha tao aloha zany efa eto Antananarivo mahazo mivavaka izy mahazo mandray fianakaviana izy. Ho an'ny CDE
rafitra manokana ahitana mpikambana voafidim-bahoaka ny tokony tantana fampiavana-pirenena ary teboka lehibe tokony angan'ny ady-hevitra ao ny fanarenana firenena na ny reconstruction de la république dia ny ametrahana tany tandalana, tany tsara tantana ary fitantanana radrarina ara-pirenena. Tokony hojerena ihany koa ny fahafahana miala amin'ny tsy mata manota kanefa tsy manao valifaty ara